Fa sitsika teny indray-bava kosa mikasika ny tontolon'ny fitaterana rehefa andro fahavaratra tahaka izao ary dia betsaka amin'ireo fiara fitateran'olona no tsy mahafeny intsony ny fehim-potoana izay tokony hiasan'izy ireo, miteraka fimenonana eo amin'ireo mpandeha nefa izany. Maro amin'ireo mpandeha no mitaraina fa rehefa avy ny orana indrindra eo amin'ny ora firavan'ireo mpiasa dia saika tsy misy hita avokoa ireo fiara-pitatitr'olona. Nitondra fanazavana mahakasika izay indrindra moa ireo mpitatitra ary nilaza fa matetika olana eo amin'ny fitohanan'ny fiara vokatry ny faharatsian-dalana na ihany koa ny fiandronan'ny rano no isan'ny mahatonga azy ireny ho vitsy rehefa andro avy-orana. Tonga izay zavatra izay zany dia problème izy aloha le resaka embouteillage zany. Embouteillage zany dia mitarika ny daholo ny tomobile rehetrarehetra zany. Dia manarakarak'izay eo amin'ilay lalana ratsy. Rehefa ratsy zany le lalana dia voatery tsy maintsy miteraka an'ilay embouteillage na soit hoe be rano be ny lalana dia mijanona daholo aloha ny tomobile. Ny manaraka an'ireo koa misy ilay koa ilay problème ilay hoe tsy misy olona eny an-dalana dia voatery tsy maintsy mijanona aloha ilay tomobile amin'ny avy ilay orana. Ilay tomobile zany misy mandeha foana fa matetika koa nefa ny mpandeha eny an-dalana tsy dia misy fa ilay mbola hoe fehim-potoana mbola fialofany dia izay ilay problème ilay izy fa tsy hoe ilay mpitatitra fa rehefa tsy avy zany ny orana dia misy mahavita Amin'izao andro fahavaratra izao tokoa dia saika misy matetika ny fitohanan'ny fifamoivoizana noho ny aratsiany lalana. Manampitrotraka izany indrindra ny tsy fahafahan'ireo fiara fitaterana mandeha amin'ny rano miandrona raha iny enina isan'andro ny fitateran'olona vitan'ny fiara